Izay ny amin'iny vaovao iny fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Rampitso alarbi voalohan'ny volana aogositra ny fisokafa ny fametrahana antonta-taratasy filatsahan-kovolina filoham-pirenena. Iny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana etsy Ambohida. Ny mikasika izay vaovao indrindra no entin'ny vola ravoavy sy Tsirakotoary san amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Tsy maintsy atolotra ny vondrona politika na antoko politika miorina ara-dalàna na mahazo ny fanekena olom-bofidy 50 farafahakeliny 420 ora mialohan'ny fametrahana antonta-taratasy filatsahan-kovolina fanambarana izay nataony teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nentina nampahafantarana ny antoko na vondrona toko anolotra kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nosoritany ACC tao amin'ny fanambarana fa fanamarinana tao eto anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia miompana amin'ny listry ny antoko politika miorina ara-dalàna nampitain'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny 3 Jolay 2024. Ny fisiana antoko iray na maromaro ao amin'ny antonta-taratasy filatsahan-kovolina nefa tsy ao anatin'io listry io avy amin'ny ministeran'ny atitany dia miteraka fanitsanana avy hatrany. Mikasika io dia mizarazara ny hevitry ny kandida. Ho an'ny kandida Ravelonarivo manokana dia tsy sakana ny fisian'ny fepetra samihafa nambarany faefavonina amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny tenany. Raha tadidinareo tsara moa ny tenako izay miteny dia mpanamoro fiaramanidina. Rehefa nanapa-kevitry hoe hiainga ny fiaramanidina décollage ka nanaiky ny mpitondran'izany fiaramanidina zany ny commandant de bord dia tsy miverina koa io fa décollage na iny kidiona na iny mpiatra. Ka ny tenako izay miteny zany dia efa vonona amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ny Madagasikara. Ny fametrahana an'izany antonta-taratasy mikasika an'izany fifidianana izany tsy ho ela andro sy ora no isana dia hipetraka izany zavatra izany. Efa vonona tanteraka hiatrika an'izany ary vonona tanteraka handray anjara amin'ny fampandrosoana any Madagasikara mba ho Madagasikara any malagasy tsirairay ao anatin'ny fifankatiavana sy filanina ary fandrosoana tanteraka no iainan'ny vahoaka malagasy. Manomboka rahampitso voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 20 volana aogositra no fametrahana ny antonta-taratasy filatsahan-kovolina filoham-pirenena. Araka izany, manomboka rahampitso dia hitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mason'ny rehetra. Ity androm-panjakana ity izay manam-pahefana manamarina ny taratasy filatsahan-kovolina ary manapa-kevitra na afaka mirotsaka ho fidiana na tsy ny kandida iray. Raha ny tety andro napetraka dia any amin'ny 20 volana aogositra no hamoaka ny didy mirakitra ny lisitra raikitra ny kandida afaka indray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay totosaina ny 7 volana novambra 2024 ny ACC, didy izay tsy azo ivalozana.